hitanao ny zavatra mampahantra antsika olombelona eny na dia ao atokantrano ao azy be deaibe ny eny mahantra fitiavany be deaibe ny eny tsy amin'ny fitiavany fa kosa Andriamanitra nanome an'ilay fitiavana tonga lafatra Jesosy ary ny endriky fitiavan'Andriamanitra dia tsisy tian'Andriamanitra overina dia iray azy mbola tsy tara ianao androany mameno mibangy eo amin'ny fiainanao izy ny tena fiainana ary ao amin'ny tena fitiavana ary ny fiainantsika kristianina koa nefa dia faly milaza aminao fa tsy laozana ady raha fiainana kristianina tsy misy ady dia mampametram-panontaniana tsy ny ady amin'ny fiainana raha tsy misy ao an-trano tsy zany ny tena ady ao amin'ny kristianina manana fanahinany amin'ity asako ity manana fanahinany amin'ny fiainam-pitiavako manana fanahinany amin'ny zavatra rehetra mety fa zao kosa ometsika an' Jesosy zany atolotra ho azy zany izy rery ny vonina ia ary andray atanana an'izany ry havana sitrapon'i Jesosy ny anananao fitsara na misy zavatra mety mampitebiteby sy manany hafa ianao afaka nitsahatra satria omenao an' Jesosy ny fanahinareo rehetra rehefa ao anatin'ny toe-pon'Andriamanitra dia tsy ady io fa fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ny fandarana fanorenam-pinoana miaraka amin'ny pasteur Ndrantomayeny eto amin'ny MCTV dia faly miarabantsika rehetrarehetra nahatratra ny taona vaovao 424 ny tsodrandro izay tonononay amin'ny anaran'i Jesosy ho antsika rehetra mpanaraka an'izao MCTV zao dia araka ny voasoratra hoe aza matahotra na mivadi-po fa izao Jehova no miara mandeha aminao amin'ity taona ity dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ny ianao ahita ny fahatsarany ary ho tonga ao atokantranonao any misy kokoa hatrany ary amin'ny fomba mahagaga ny zany fifoazam-panazany amin'ity taona ity no hitsofanarano antsika fa isy etaetam-panahy hiakatra tsisy ohatr'izany eo aminao sy ny ankonanao ary anokatra varavarana maro ane Andriamanitra ao anatin'izao taona vaovao zao ary anisan'izany ny fahatanjahany ny ara-panahinao dia ho tahiny Jesosy daholo tsika rehetra ho taona feno ny fiadanana sy ny asan'Andriamanitra lehibe aminao sy ny ankonanao any zao taona 424 izao. Ponane daholo